Asan'ny apôstôly toko 10. Ny fahitan'i Kornelio. Asan'ny apôstôly toko 10, andininy 1 hatramin'ny 9. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Kornelio, kapteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miharihary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe: "Ry Kornelio." Ary noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe: "Ahoana tompoko?" Ary izy nanao taminy hoe: "Ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny maniraha olona hankany Jopa ka ampanalao Simona anankiray izay atao hoe koa Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandon-koditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony." Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio, dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompiny izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany, dia naniraka azy hankany Jopa izy. Ny fahitan'i Petera. Asan'ny apôstôly toko 10, andininy 7 hatramin'ny 11. Ary noho ny ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbity teo akaikin'ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampotrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora 9. Dia nona loatra izy ka te hihinana. Fa raha mbola nataony nahandro, dia azo tsindrimandry izy ka nahita ny lanitra misokatra, sady nisy zavatra midina toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony 4 ho amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manatongotra 4 sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe: "Mitsangana ry Petera, vonoy ka hano." Fa hoy Petera: "Sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho." Fa hoy ilay feo taminy fanondrony: "Zay efa nodiovin'Andriamanitra dia azo ataonao ho fady." Ary ny 3 no nanaovan'izany, dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Petera nankany Kaisaria tao an-tranon'i Kornelio. Asan'ny apôstôly toko 10, andininy 17 hatramin'ny 13. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany, dia indreo ny olona izay nirahin'i Kornelio nanontany ny tranon'i Simona ka nijanona teo am-bavahady, dia niantso ka nanontany na mitoetra ao Simona izay atao hoe koa Petera na tsia. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera, dia hoy ny fanahy taminy: "Indreo misy telo-lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, fa izaho no naniraka azy." Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe: "Inty aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty?" Dia hoy ireo: "Kornelio kapteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra, dia efa nitoroana anjely masina hevitra hampaka anao ho any an-tranony sy hiaino teny avy aminao." Ary Petera nampiantrano azy handro tao. Ary noho ny ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera, dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy.
fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Ary noho nyresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny hanandraharana hian-trano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izaho efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandatsy ankaty aho raha nampanalaina. Koa manontany aho, ahoana moa no nampanalanareo ahy? Dia hoy Kornelio, lokandro afakimaly mandra-pahatoy izao ny andro, raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritra ny ora 7, dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teo anatrehako ka nanao hoe, ry Kornelio, efa reny fivavakao ary efa tsarovany eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Koa mandrahan-kany Jopa ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Mitoetra ao an-tranon'ny Simona mpandonkoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho, ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra hiaino izay rehetra nandidin'ny Tompo anao. Lahatenin'ny Petera tao an-tranon'ny Kornelio. Asan'ny Apôstôly 10, 430 hatramin'ny 770. Ary Petera nilobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahiny. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra, taoriana ny batisa izay notorian'i Jaona, dia ny aminy Jesosy avy any Nazareta, izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azy ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nahantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro 7 ka nasehony marimarina tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambarany mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no hahazony izay rehetra mino azy famelan-keloka. Mpino hafa firenena nandray ny fanahy masina ihany koa. Asan'ny Apôstôly 10, 470 hatramin'ny 970. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandray azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Ary nangatahan'ireo mba hitoetra ho amin'ny andro vitsivitsy izy. And